Hafatry ny birao ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara no nitsingerin-taona voalohany fitsidiana apostolika nataon'ny Papa François teto Madagasikara. Ry Malagasy mpiray tanindrazana, ry Kristianina havana, ho aminareo ane ny fiadanana. Giadina tokoa ankehitriny nitsingerin-taona voalohany na natanterahany Papa François ny fitsidiana apostolika teto amin'ny tanindrazantsika. Ny enina ka hatramin'ny 10 septambra 2024. Fotoan-dehibe nanehoantsika firaisan-kina sy fiarah-mientana ary fiombonana ka nanandratra avo ny soatoavina maha-malagasy sy ny voninahitry ny firenentsika teo imaso n'izao tontolo izao. Fotoana sarobidy nandraisantsika ny fahasoavana sy ny tsodranon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny dimbiny Masindahy Piera. Mbola manakoako ao am-potsika ny fahatsiarovana ny zavatra ny ainantsika nandritra ny fandalovan'ilay mpamafy fiadanana sy fanantenana. Indrindra ireo teny mamy sy afatra napetrany ho tsakotsakoina sy iainana mandritra ny taona mifandimby. Samy nahazo ny anjarany avy tamin'izay hafatry ny papa izay avokoa ny sokajin'olona rehetra teto amin'ny firenena. Nanoloana ny vahoaka kristianina marobe niara-nankalaza ny sorona masina teny Soamandrakizay dia nampatsehivy papa ireo fepetra takin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy izay fototra iorenan'ny fiainana maha-kristianina. Zava-dehibe indrindra amin'izany ny fanorenana sehatra hahatonga an'Andriamanitra ho ivo sy andry ifaharany fiainantsika. Ny fiaonana amin'i Jesosy dia miteraka hafalian-dehibe manova ny fiainana, mahatonga ho olom-baovao tsy mikombona amin'ny tena fa hisokatra amin'ny hafa, tsy voafatotry ny roy mpianakaviana sy firazanana fa manorina ny firahalahin'ny zanak'olombelona rehetra. Hanitsy ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainana hifanaraka amin'ny soatoavin'ny evanjely. Mifanohitra amin'ny fampianaran'ny evanjely ny fampiasana ny anarana maha-kristianina hanararaotana hiarovana ny tombontsoan'ny tena manokana sy ny fampiasana ny anaran'Andriamanitra na ny fivavahana mba hanamarinana ny herisetra, ny fanavakavahana hatramin'ny famonoan'olona azy, ny sesitany, ny fampiororona ary ny fanoliana. Ny mpanaradian'i Kristy hoy ny papa dia voaantso ho iraka ka tsy hipetrapetraka na iravoravo tanana fa hirotsaka hiasa hanova ny fiainan'izao tontolo izao, indrindra ireo toe-java-misy mahonena iainan'ny zanak'olombelona izay tsy mifanaraka velively amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Nitodika manokana tamin'ireo tanora ny papa teny Soamandrakizay ka nanentana azy ireo mba tsy hipetrapetraka fa hihetsika sy hiasa ary hirotsaka eo am-pikarohana ilay asambarana antony naharinantsika ary tsy azo n'izao tontolo izao esorina amintsika. Aoka tsy ho voasariky ny fanangolen'izao tontolo izao izay manindraindra asambarana tsy tena izy, mandalo sy mora azo nefa manary eny antenatenandalana sy miteraka fahorim-po. Matoky anareo tanora Jesosy lay namana tsy mandao sy azo itokina ka maniraka anareo ho mpianatra misionera hizara faliana sy fanantenana amin'ny mpiarabelona. Tsy ho kivy na iravoravo tanana manoloana ny fahasarotam-piainana ankehitriny fa ho vonina handresy ny herin'ny ratsy ka hiara-manorina ho avy vaovao mifototra amin'ny evanjely. Mpianatra misionera tsy ho tia mandeha irery fa hiaraka amin'ny Jesosy sy hiaraka amin'ny namana ary tsy misaraka amin'ny eglizy. Nahavelom-bolo tokoa ny namerimberenan'ny Papa François tamin'ny lahateny nataony nanoloana ireo mpitondra fanjakana sy ny masovovahiny ary ny fiarahamonim-pirenena teny Avoloha fa tany kanto sy tsara tarehy i Madagasikara, tany voatsodranon'Andriamanitra noho ny arena voajanahary maro loha hita ao aminy, noho ny toetra mahatehidera hananany mponina ao aminy sy ny fahendrena ary ny soatoavina nentim-paharazana mifototra amin'ny fihavanana sy ny fanajana ny aina
ary ny fanandratana ny fanahy mahaolona. Manoloana ireo zava-tsoa anana ny tanindrazantsika ireo anefa dia toa mahonena ihany ny mahita fa tafahitsoka anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy noho ny fitiavan-tena sy ny tsy fahaiza mitantana ary ny fanjakan'ny kolikoly mahenika ny siam-piainana manontolo. Nampahatsiahivin'ny Papa fa ny asa sy ny andraikitra politika dia mirafitra ho fanamby maharitra ho an'ireo izay nomena iraka mba hanompo sy hiaro ireo mpiray tanindrazana aminy, indrindra ireo izay tena marefo ka hanamora ny hisian'ny fepetra ho amin'ny fivoarana mendrika sy ara-drariny, ampandraisana anjara n'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Etsankilany no marian'ny Papa fa tandondomindoza ny tontolo iainana sy ireo arena voajanahary ireo noho ny fitrandrahana tsy voahevitra ataon'ny olombelona ho fikatsahana tompontsoa manokana sy ny fitadiavan'ny maro izay enti-mivelona eo no eo vokatry ny fahantrana. Nanao antsoavy noho izany ny Papa mba hiarahany rehetra misalaha amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka hijery izay fomba hitrandrahana ara-drariny ireo arena voajanahary ho tompontsoan'ny be sy ny maro ary hikatsahana vahaolana mirindra amin'ny krizy ara-tsosialy manosika ny vahoaka madinika hanimba tsy hampiheverana ny tontolo iainana. Mifamatotra mandrakariva hoy ny Papa ny krizy ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana. Tsy afaka ny resaka fivoarana feno isika raha tsy manao andromaso ny tranobe iombonantsika sy mikojakoja azy. Io ezaka amin'ny fikojakojana ny tranobe iombonana io indrindra nanomboana eveka ny fanentanana amin'ny fiainana ny fampianarana navelan'ny Papa tamin'ny 4 nalefanay tamin'ny volana Novambra 2022. Efa nisy tokoa ny fiaraha-mientana na havelom-bolo tamin'ny ezaka famboleka-kazo no tarihan'ny fitondram-panjakana ka nandraisan'ny maro anjara mavitrika tamin'ny fanombohan'ny ity taona ity. Indrisy anefa fa tapak izany ezaka izany noho ny fahatongavan'ny valanaretina Covid-19 teto amin'ny firenentsika. Marihana anefa fa na eo aza ny ezaka amboly azy be dehibe dia ho zava-poana izany raha tsy hita ny vahaolana hamongorana hatrany fotony ny dory tanety. Anisan'ny fototra lehibe manimba ny fiainam-piarahamonina ary vato misakana amin'ny fampivoarana tena izy ny fisian'ny kolikoly izay tena mahazo vahana eto amintsika sy efa saika mahenika ny siam-piainana rehetra. Nasian'ny Papa tsindrim-peo manokana no tokony ezahana mafy hiady hamongotra hatramin'ny fakany io kolikoly io tamin'ny lahateny nataony teny Iavoloha. Mankahery anareo aho, hoy ny Papa, mba hiady amin'ny kery sy amin'ny pahatapa-kevitra amin'ireo endrika manokana isehoan'ny kolikoly eto aminareo sy ny kajikajy azahoana tompontsoa izay mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy. Rehefa miresaka fiainam-piarahamonina ihany isika dia ararotinay ny manamarika fa toa morongatra indray tato ato ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin'ny fomba feno abebiana na an-drenivohitra na ambanivohitra. Koa miantso ny tompon'andraikitra mba hijery paikady mahomby hiadiana amin'izany fa mandro tsy lavoloa ny vahoaka. Miantso ny feon'ny fieritreretany tsirairay mba hanaja ny aina sy ny fananany ny hafa. Mifamatotra amin'ny fitiavan-tena sy ny kolikoly ary ny fahantrana mangitsikitsoka iainan'ny vahoaka io firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io. Koa mitaky fibebahana lalina sy fiovana toe-tsaina lalina amin'ny olona tsirairay sy amin'ny olona rehetra. Ry havana, raha tiantsika handroso marina ny firenentsika dia aoka hanohina antsika sy ho raisintsika ho zava-dehibe ireo antso nataon'ny Papa Ray Masina ireo. Nambaran'ny Papa fa azo trandrahina ho fanohitra hanarenana ny fiainana ara-piarahamonina sy ara-politika ny fananantsika ireo soatoavina maha-malagasy. Koa tsy sasatra izay ny manentana antsika mba hampandefitra ny ady lahy politika
sy ny fifanenjehana ary zay rehetra mampisarabazana. Ndere hanandratra ny firaisan-kina sy ny fihavanana ka hifanolo-tanana hampandroso marina ny tanin-drazantsika. Ndao re hanome lanja ilay fanahy maha-olona sy ny fanajana ny aina ka tsy fandroba sy hifamono isika fa mba hifanaja sy hifankatia amin'ny mahasamy malagasy sy samy zanak'Andriamanitra antsika. Aoka ho raisitsika ho voninahitra iombonana ny fandrosoan'ny firenentsika. Tamin'ny dinika ny fanaovany tamin'ny fivondronam-ben'ny Eveka teny Andohalo, tamin'ireo pretra sy ireo mpanokatena teny Amparibe, dia nanentana sy nankahery-tsika ny Papa mba haneho ny endriky ny Eglizy velona sy mavitrika ary mikatsaka isan'andro ny maha eo anivony ny Tompo sy maneho izany eo amin'ny fiainany. Ho Eglizy misionera misokatra, manakaiky ny vahoaka, eo anivon'ny vahoaka sy tsy misaraka amin'ny vahoaka. Entan'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ka hijoro vavolombelon'ny hafalian'ny evanjely amin'ny alalan'ny vavaka fiderana sy amin'ny ady amin'ny ratsy, ka tsy hanaiky ho resy ny fanangolen'ny fiahin'ny fiainan'izao tontolo izao. Eglizy mahantry haneho fitiavana sy hitondra fanantenana ho an'ireo mahantra sy ireo voailika eo amin'ny fiarahamonina. Noraisin'ny Papa ohatra velon' izay Eglizy mahantra, velomin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavan'izay ny ankohonam-piainany ny akamasoa. Akamasoa dia endrika maneho ny mahaeo an'Andriamanitra eo anivon'ny vahoaka ny mahantra. Vavolombelona mampiariary fa tsy lahatra akory ny fahantrana fa azo resena raha manampiniavana iotra entan'ny finoana. Avaozina eto ny fahavononan'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara. Hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanorenana ny firahalaina marina izay manome lanja mandrakariva ny fihavanana, hanomezana sehatra ny fivoaran'ny olona manontolo ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra amin'ny sokajin'olona rehetra. Misaotra n'Andriamanitra Trinité Masina isika amin'izao fitsingerenan'ny taona namangin'ny Papa François antsika izao, ary mbola mitalao ny tsodraniny sy ny fitsimbenany mba hitantana sy hiaro antsika eo mpamakivakiana izao fotoan-tsarotra hiadiantsika amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19 izao. Misaotra ny Papa François isika tamin'ny nanehoany fitiavana ny tanin-drazantsika ka nanatanterahany ny fitsidihana apostolika tsy haiko sehina eo amin'ny tantara ny firenentsika iny. Nasehony tokoa fa tanterahiny eo amin'ny fiainany ny fampianarana ataony, ka hita fa Papa manakaiky ny vahoaka, indrindra ireo madinika sy mahantra izy. Mbola hita miariary zany, mahakaiky ny zanak'olombelona rehetra azy izany, nandritra izao fitaom-pisedrana lalovan'izao tontolo izao ankehitriny. Hivavaka ho azy isika mba ho salama mandrakariva, ahafahany manatontosany adidiny amin'ny fitantanana ny Eglizin'ny Kristy maneran-tany. Hanamariana izao tsingeritaona voalohany izao ary dia manentana antsika mba hanokana fotoana hivavahana ho an'ny Papa François sy ho an'ny firenentsika ny Alahady 9 Septambra na ny Talata 9 Septambra, arak'izay fomba mahamety azy any amin'ny isam-piangonana any. Hita sy hiaro ary hitsodrano antsika sy ny tanin-drazantsika hatrany ene Andriamanitra, ary Masina Maria renitsika ne hivavaka sy hiaro antsika mianakavy. Natao anio 5 Septambra 2020 amin'ny anaran'ny biraon'ny fivondronam-ben'ny Eveka eto Madagasikara, son éminence le cardinal Désiré Tsarazana, archevêque ny Tomasina, filohan'ny fivondronam-ben'ny Eveka eto Madagasikara.